raha ny mpamosavy fony milalao sy mandihy eny ambony fasana, ny Eglizy katolika sy ny kristianina katolika ao aminy kosa milalao taolam-paty. Reny taolan'olona efa maty reny no kasokasoan'izareo lalaovin'izareo fa inoan'izareo azahoana fahasoavana. Fanompoatsampy avolenta zay mitarika ny fanahin'ireo kristianina katolika ireo any amin'ny afobe. Hatsiro ty vidéo ty androany satria isika hiresaka mahakasika an'izay saint relique izay. Satria manko eo anivon'ny Eglizy tokany Jesosy Kristy izay ivavahantsika misy pratika anankiray izay antsoina hoe vénération de saint relique. Fanomezan-kajany ireo sisa tavelany olo-masina na olo-tsambatra zay matetika taolam-balon'izy ireo no tehiriziny Eglizy. Ka anisan'ny halako mahita kristianina katolika manaraka betement fotsiny fa tsy mahafantatra ny zavatra atao eo anivon'ny Eglizy. Ka mba hialantsika amin'izany habadoana spirituel zany mba hahatonga antsika tsy hisalasala amin'ny finoantsika fa tena hipratike an'le izy ao anatin'ny finoana mba hitantsika vokatsoa valisoa avy amin'Andriamanitra. Manasanao ny tenako hihainao an'ity vidéo ty androana satria hiezaka za hanazavazava amintsika. Ahoana ity finoantsika ty? Finoanoam-poana tokoa ve? Sa finoana ahitantsika fondement lehibe ao anatiny soratra masina ihany. Ka ho tsapanareo rehetra zay jery fa tout chrétien intelligent et sincère est obligatoirement catholique. Melo hidirantsika ao anatin'ny soratra masina misy définition famaritana kely tiako ahitsy mahakasika an'ity saint relique ity satria maro ny zavatra diso tehirizintsika kristianina katolika ao anatin'ny saintsika ao. Inona moa ny antsoina hoe saint relique? Ny saint relique dia tsy voatery hoe taolam-balo ny olo-masina na olo-tsambatra fa ny antsoina hoe saint relique dia ireo sisa tavela rehetra n'ireo olona zay maty tao anatin'ny finoana sy fitiavana an'i Jesosy Kristy ka inoan'ny Eglizy tokana naorin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny porofo zay nomen'Andriamanitra azy fa ireto olona ireto dia efa miara-miaina amin'i Jesosy Kristy ao an-danitra ao ka zay no mahatonga azy ireo antsoina hoe olo-tsambatra na olo-masina. Ireo olona ireo fony fahavelony dia nampiasa zavatra. Ireny zavatra nampiasainy ireny no antsoina hoe saint relique. Ohatra amin'izany ny tehina izay nampiasainy Moïse fony fahavelony dia antsoina hoe saint relique. Ohatra amin'izany ilay manteau nampiasainy mpaminany Elia dia antsoina hoe saint relique. Ohatra amin'izany ilay fehilohatsilo natao amin'ny lohan'i Jesosy Kristy dia antsoina hoe saint relique ary ny Église katolika ao en France dia manana ny saint relique ni Jesosy Kristy izay tsy inona fa ilay couronne d'épines io asehoko anareo amin'io sary io. Noho izany ny antsoina hoe saint relique dia tsy voatery ho taolam-balon'olo-tsambatra na olo-masina fa ireo zavatra rehetra nampiasainy ka antsoina hoe sisa tavelany ireo olona efa miaina amin'ny Jesosy Kristy ao an-danitra ireo. Fa maninona nefa no matetika taolam-balon'izy ireo no tehirizin'ny Eglizy satria ry havana sarotra be ny ananao preuve hoe ity zavatra ity ve tena nampiasainy iny olona iny fony fahavelona sao dia tsy ty le izy. Ka mba hialana amin'izay matetika ny Eglizy misy concentré bebe kokoa amin'ny taolan'izy ireo satria iny tena sur 100% fa io ny vatany angalatsika taolana dia iny no tehirizina eo anivon'ny Eglizy. Zay ny antony mahatonga ny saint relique à 90% des cas ho taolam-balon'olo-masina na olo-tsambatra. Ataoko fa mazava izay teboka voalohany izay. Donc na dia eo aza ireo fanenjehana fitsikerana zay eretseretina hoe mety ho marina ihany. Maninona ny Eglizy katolika mbola mampirisika antsika mankahery antsika hiaina ny finoantsika mahakasika ny fanomezan-kaja ny taolam-balon'olo-masina na olo-tsambatra io. Telo ny valiny ny omaniko ho anareo mba tsy hahalava be loatra ny videontsika. Ny valiny voalohany dia tsotra. Ataontsika le izy satria tsapa loatra ho ain'olona mandinika tsara sy manam-pahendrena fa tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria mila haintsika ny mampiavaka ny antsoina hoe vénération sy ny hoe adoration. Ny vénération dia fanajana fa ny adoration fiankohana fanompona ka ny adoration an'Andriamanitra irery ihany fa ny vénération ho ain'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra rehetra
zay nomen'Andriamanitra hasiny dia afaka omentsika hasiny ihany koa. Ka ny zavatra ataontsika kristianina katolika ry havana, isika tsy mivavaka amin'ny taolam-paty zany. Isika tsy miankoka, tsy manompo taolam-balon'olo masina izany. Non, Andriamanitra irery ihany no iankohantsika, tompoitsika sy ivavahantsika. Fa ny zavatra ataontsika amin'ireo saint relika ireo dia fanajana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe maninona zany ireo saint relika ireo no omentsika fanajana. Mandeha manko ny kritika hoe fa ianareo kristianina katolika ve mitapy ny taolam-patin'ny dadabenareo sy bebenareo malagasy tsy tompoinareo, tsy kasokasohanareo, tsy omenareo voninahitra sy haja, fa ny taolam-patin'ny vazaha avy any andafy hoentina eto Madagasikara, ino no imatematesanareo? Fa ino ny zavatra tsisy avao anatin'ny lohanareo kristianina katolika? Mahakasika an'izay resaka saint relika mbazaha sy saint relika gasy zay aloha aza diso hevitra isika rehetra fa ny Eglizy katolika ao Madagasikara ao dia manana saint relika ny razambetsika malagasy. Anisany amin'izany ny saint relika ny Lucien Botofasoa, ny saint relika ny Louis Rafringa, ny saint relika ny Victoire Rasoamanarivo. Fa amin'ny mahafinonan'le izy, isika tsy mijery loatra hoe saint relika mbazaha sa saint relika gasy, fa ny zava-dehibe dia hoe saint relika ankatoavin'ny Eglizy katolika iray manontolo io, dia ino ny mahatonga atsika manome fanajana azy ireo. Tsotra ny valiny ry havana. Io tsy taolam-balony dadabeko, tsy taolam-balony bebenao, tsy taolam-balony vadinao. Non, fa taolam-balony reo olona zay niaina nanolotra ny fiainany ray manontolo ho ain'i Jesosy Kristy fony fahavelona, ka matao amin'ny Jesosy Kristy izy ireo ary mivelona ho mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy ihany koa any an-danitra any. Ka ny vatan'ireo olona ireo no antsoiny soratra masina hoe tempoly ny fanahy masina, araka ny voasoratra ao amin'ny 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Tsy fantatrareo fa ny vatanareo dia tempoly ny fanahy masina. Ireo vatan'olona ireo ihany koa no mbola antsoiny soratra masina hoe ratsambatan'i Jesosy Kristy, araka ny voasoratra ao amin'ny 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Ianareo no vatan'i Kristy, ka samy ratsambatany manaraka ny laharany tsirairay avy. Zany teny ambaran'ny soratra masina zany tsy inoanoana fahatany fotsiny hoe ara-panahy io, oui, sady ara-panahy no ara-bakiteny, fa eo anivon'ny Eglizy tokana naorin'i Jesosy Kristy ihany. Ka iza re ny olombelona tety ambony tany tena niaina ny maharatsambatan'i Jesosy Kristy azy? Afaka maka ohatra ny Saint Padre Pio isika. Fantaro fa i Saint Padre Pio olombelona tsotra izy, fa saingy tena niaina ny maharatsambatan'i Jesosy Kristy azy. Ka mandritra ny 50 taona i Saint Padre Pio, heno tsara ny zavatra teneniko, mandritra ny 50 taona i Saint Padre Pio tety ambony tany nitonja ireo fery anankidimy ny Jesosy Kristy teny aminy. Misy goka mandeha ra isanandro ny felan-tanany, ny felatongony ary eo amin'ny fony. Iray vera eo ny ra mivoaka amin'ny Saint Padre Pio isanandro. Ataony analyse scientifique fahagagana fa tsy misy risque cancer. Donc tena voaporofony Jesosy Kristy teo anivon'ny Eglizy tokana naoriny fa ianareo rehetra zay miaina araka ny sitrapoko dia tena vatako ianareo, ratsambatako ianareo. Ka ny fiangonana naorin'olombelona tsy omentsika tsiny raha tsy manana an'izany finoana izany, satria amin'ny mahafiangonana naorin'olombelona azy tsy hisan'izany velively eo amin'ireo fiangonana ireo. Fantaro fa ny Eglizy tokany Jesosy Kristy ihany no nahazo promesse fa tsy ho resy ny vavahadiny afobe, zany hoe tsy ho resy ny fahafatesana, araka ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 16 verset 18. Ary izao milaza aminao fa ianao no Pierre, zany hoe vato eo amony zany vato lampy zany no hanorenako ny Egliziko ary ny vavahadiny afobe tsy haharesy azy. Koa ry havana malalako, raha ny fiangonana naorin'olombelona mihorohoro tsy mahita ho tenena intsony eo anoloan'ny fahafatesana, ny Eglizy katolika tsy mba izay. Jereo nareo tsara nge ny fanajana omen'ireo havantsika mivavaka amin'ny fiangonan'olombelona ireo ny pasteranjareo, fa ny pasteur tena hoe omen-kaja, olon'Andriamanitra iny. Fa rehefa maty pasteur, ambany tany any vitany maha olon'Andriamanitra azy, baibainy mianja ny fitsarana amin'ny farahanjo. Normal,
satria zareo tsy nahazo promesse hoe tsy ho resy ny vavahadiny afobe, tsy ho resy ny fahafatesana. Fa ny Eglizy katolika, oui, fony mbola velona ilay olona de efa hita hoe ity de tena olon'Andriamanitra, miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo angeny fiainany, fa rehefa miresaka aminy ianao mifandray aminy, ohatrany hoe mahatsapa tena hoe mifandray amin'Andriamanitra izay. Omeny kristianina katolika haja iny olona iny fony fahavelony. Fa rehefa maty izy, tsy midika izay hoe maty miaraka aminy koa ilay finoana. Non! Na velona izy na maty izy, rehefa niaina araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mijanona manan-kery eo aminy ilay hoe izy dia tempoly ny fanahy masina, izy dia ratsambatany Jesoa Kristy. Ananantsika porofo ve zany zavatra teneniko zany sa tena teneniko fahatany fotsiny? Ry havana, ny soratra masina dia ahitana fahendrena ho an'izay mitady am'izany amin'ny saina matsilo sy foty fahamarinana. Inona ny zavatra nataon'i Jesoa Kristy mba hanaporofoany amin'izao tontolo izao fa tena zavatra marina avy amin'Andriamanitra ny zavatra nataon'ireo apôstôlin'ireo amin'ny alalan'ny fahagagana. Hitantsika zany ao amin'ny Marka chapitre 16 verset 20. Ary izy ireo kosa dia lasa nitory hatraiza ka sady niara-niasa taminy ny tompo no nankatoy ny fampianarany tamin'ny fahagagana. Raha tena miara-miasa amin'ny Eglizy katolika tokoa i Jesoa Kristy, tokony mankatoany zany fampianarana zaraiko aminareo zany amin'ny alalan'ny fahagagana. Ka inona ary ny fahagagana misy eo anivon'ny Eglizy katolika mahakasika an'izany hoe na dia efa maty ireo olona ireo dia tena mbola ratsambatan'i Jesoa Kristy, mbola masina foana ny vatany ka mentsika ho menkajy. Ny resaka mahakasika ny incorruptibilité, ny vatan'olona maty izay tsy mety lo. Tanjemo eo anivon'ny Eglizy katolika irery ihany no misy an'izany miracle d'incorruptibilité zany. Fantaro fa i Jesoa Kristy rehefa izy maty 3 andro tao mampasana, efa maty izy. Ary ny apôstôliny tsy ninontsony hoe mbola itsangako velona io, fa na dia izany nomeny zareo haja lehibe ny vatan'i Jesoa Kristy tompony zareo. Ary hitantsika fa ny vatan'i Jesoa Kristy tao mampasana tsy mba lo, tsy simba, incorruptible. Dia izay zavatra izay koa ry havana no asehon'i Jesoa Kristy eo anivon'ny Eglizy tokana najorony amin'ny alalan'ireo olo masina sy olo-tsambatra izay miaina araka ny sitrapony tety ambony tany izao. Omeko exemple anankiray ianareo. I Sainte Bernadette Soubirous, Bernadette de Lourdes zany. Maty izy tamin'ny 1879. Tamin'ny 1925 izy rehefa hatsangana olo-tsambatra dia mitady saint relique ny Eglizy. Noho izany navoaka avy tao ny vatany. Fahagagana fa ilay vatan'olo efa maty mandritra ny 100 taona mahery tompoko, tsy lo, tsy simba, tsy masiso, tsy maimbo, incorruptible. Dia inona no teneninao? Inona ny hambaranao amin'izany? Taizanao nahita olona matany amin'ny fiangonana oron'olombelona ka mandritra ny 100 taona tsy simba ny vatany, tsy lo. Na iza izy na inona ny andraikisany eo anivon'ny Eglizy rehefa maty izy 3 andro fotsiny dia efa masiso, efa alevina. Fa eo anivon'ny Eglizy katolika misy olona efa maty efa ela be, fa rehefa hatsangana olo-tsambatra izy na olo-masina dia avoaka avy any ny vatany hangalana saint relique dia hita fa tsy simba, tsy lo ny vatany. I Sainte Bernadette de Lourdes mitansaiko aminareo fa mbola maro ny corps incorruptible eo anivon'ny Eglizy katolika. Ohatra amin'izany i Sainte Thérèse d'Avila, i Sainte Catherine de Sienne, i Sainte Bakita, i Sainte Philippe Néri, i Saint Jean-Marie Vianney, i Saint Padre Pio sy ny sisa. Au total, officiellement reconnu par l'Église catholique, 102 corps incorruptible eo anivon'ny Eglizy katolika. Vatana miisa 200 no vatan'olona maty nefa tsy mety lo eo anivon'ny Eglizy katolika, izay Eglizy tokana najorony Jesoa Kristy tety ambonin'ny tany. Noho izany, normal isika kristianina katolika raha miaiky manolo an'izany fahagagan'Andriamanitra asehony eo amin'ireo olona nino azy sy nanolo tena ho azy fony fahavelony izany ka manome haja an'ireo vatan'olona ireo ka antsointsika hoe saint relique. Za inzay le romilina kely ty be sermon, be resaka be eo nefa izao anaty baiboly raha ngamy misy toko sy andinina ho entinareo anaporofona fa ny taola ampatin'olona dia tena mentsika omena fanajana ary mahavita manao fahagagana.
Za tsy be sermon fa tsotra ihany ny anahy. Tout chrétien intelligent et sincère est obligatoirement catholique. Ry havana, ndeha isika hiara-hanokatra ny Baiboly. Ao amin'ny 2 Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Boky faharoa ny mpanjaka, toko fahatelo ambin'ny folo, andininy ny faharoapolo sy faharaiky amby roapolo. Miara-mamaky ary isika. Maty Elisea ka nalevina. Elisea io anza tsy mahafantatra mpaminany nandimby ani Elia mpaminany. D'accord? Donc, olon'Andriamanitra io. Olony aina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tempoly ny fanahy masina ny vatany, ratsy hambatan'Andriamanitra ny vatany amin'ny maha-paminany fantadaza azy. Maty Elisea ka nalevina. Tamin'ny fitsingerenany taom-baovao dia nisisika tamin'ny tany ny andianjirika Moabita. Ary nisy nandevina olona kosa ka inzo tazany ny anankiray tamin'ireny jirika ireny. Ka natsipy ny tao ampasany Elisea ny fatiny. Fa vao nitehika tamin'ny taolany Elisea ny fatindra-lehilahy dia nody taminy ny ainy ka nijoro tamin'ny tongony. Tsy haiko hoe za ve no mamorona sa misy ao anatin'ny Baibolinao io soratra masina io. 2 Rois, chapitre 13, verset 20 à 21. Rehefa za mahita olona mankaratsy ny Église catholique de gaga za hoe fa ianareo reo mamaky Baiboly mitsingoloka sa telinareo ny Baiboly. Ina zavatra nitranga eto? Maty Elisea mpaminany, ray taona aorian'ny nahafatesany, reny misy olona handevina. Fa teo ampandevenana zareo nahita fahavalo. Natahotra zareo ka tonga de natsipiny zareo maina tany fotsiny ilay fatin'olona halevina. Fa vao nikasoka ny taolam-balon'ny Elisea mpaminany zay efa maty ray taona lasa, ilay vatamangatsika tonga de nitsangana velona. Inona no teneninao? Nanompo sampy Andriamanitra teto. Sa hitenenao hoe ny taolam-balon'ny Elisea mpaminany no mahavita manangana amin'ny maty? Sa ny taolam-balon'ny Elisea mpaminany no tena mahery? Non, io tsisy dikany, efa taolam-balo zay. Fa Andriamanitra no mijoro hoe tanjemo fa io taolam-balon'olona ao anaty fasana handevenanareo olona maty io. Tsy taolam-balon'izaniza io. Tsy n'importe qui io fa olona nanolotra ny ainy ho ay fony fahavelony. Noho izany, na dia efa maty izy, dia mbola mentsika omen-kaja ny taolam-balony. Ny porofony zany amy alalan'ny taolam-patiny Elisea mpaminany no injo hananganako ho velona io maty halevinareo ao. Vao nikasoka tamin'ny taolam-balon'ny Elisea mpaminany ilay vatamangatsika tonga de nitsangana tamin'ny maty velona indray. Kara katolika malalako, avelao ny fiangonana orin'olombelona raha tsy hankatoy ny finoanao. Fa ianao kosa fantaro ny marina dia ho hitanao ny fahafahana sy ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika izay nampandovainy anio Église tokana najorony io. Donc, ahitantsika proof ara-Baiboly tsara ny finoantsika mahakasika ny vénération de saint relique. Fa mbola ankatoavin'Andriamanitra io satria ratsambatany tempoly ny fanahy masiny. Satria lay Andriamanitra inoantsika tsy Andriamanitra mona manoloa ny fahafatesana. Non, ny fiangonana orin'olombelona ihany no mona tsy mahita ho tenenina eo anatrehan'ny fahafatesana. Fa lay tena Église najoron'i Jesosy Kristy izay Andriamanitra tompo itsika tsy mba mona zany fa mbola mijoro foana eo anatrehan'ny fahafatesana satria nizaniza maty ao amin'ny Jesosy Kristy dia ho velona manjaky izay. Ka raha Andriamanitra nanao fahagagana tamy alalan'ny taolam-balon'ny Elisea mpaminany, tsy ampisalasalan'i Jesosy Kristy ihany koa ny hanao fahagagana amy alalan'ny saint relique an'ireo olona rehetra zay nanolo tena ho azy. Ka zay no mahatonga ny kristianina katolika maro anisa mazoto manao pèlerinage, mazoto manao fiatahana masina mba afahana mivavaka amin'Andriamanitra sy miombombavaka amin'ny olo-masina na olo-tsambatra ary
amy alalan'ny fikasohana anireny relikaire, zany hoe reny vitriny misy saint relika ireny, dia maro ny mahita fahasoavana avy amin'Andriamanitra, satria ilay Andriamanitra ivavahana no mankasitraka ny vavaka zay ataontsika amy alalany fikasihantsika anireo saint relika eo anivon'ny eglizy ireo zay mbola ankatoaviny fa ratsambatan'ny Kristy tempoly ny fanahy masina. Ka maro iaho ny kristianina katolika efa nahita fahasoavana tamin'izany. Marary dia mandeha manao pèlerinage dia mangatavavaka amin'ilay olo masina sady mikasika ny relikaire zay misy ny saint relikany, dia tena mahazo fanasitranana, mahazo fahagagana maro tsy tambo isaina. Zaho anaty baiboly koa no misy an'izany Romila. Sokafo nday ny baibolinao fa raha zavatra ao anatin'ny baiboly zany ho ny kristianina katolika mahafantatra tsara ny finoany, tsy ampihorohoroana amin'izany resaka toko sy andininy zany. Averiko foana ny eglizy katolika re tompoko no namolavola ny safidy ireo boky ao anatin'ny baiboly zay inoan'ny kristianina rehetra ity ambony tany fa tenin'Andriamanitra. Noho izany isika katolika no tompony amin'izany fa tsy mba olon-kafa no hampihorohoro antsika. Ndeha aloha isika hiverina any amin'ny Ancien Testament kely. Efa nampianariko anareo tamin'ny définition teo fa ny antsoina hoe saint relika tsy voatery ho taolam-balo n'olo masina fa mety sisa tavelana ampiasainy io. Ka hitatsika ohatra ao amin'ny 2 Rois chapitre 2 verset 14 fa ny sisa tavelana ampiasainy mpaminany Elia dia nahitany mpaminany Élisée zay nandimby azy fahagagana sy fahasoavana lehibe. Henoy tsara ny ambaran'ny soratra masina. Noraisiny ny kapaotiny Elia izay nitambosotra niala taminy. Nikapohany ny rano ka hoy izy, aiza ny tompo Andriamanitry Elia? Aiza izy? Ary nony nokapohiny ny rano dia nisaraka roa ho eo andaniny avy ka nita Elisea. Ampidiriko amin'ny contexte ho hainareo zay kamo mamaky baiboly. Teto zany i Elia zay mpaminany lehibe no niforme any Élisée ho lasa mpaminany. Rehefa tonga moa zany ny andro dia ohatra niakatra dia nanjavona i Elia mpaminany, dia ina ny tavela? Ny montone no tavela hitany Élisée mpaminany zay nosafidian'Andriamanitra handimby azy. Ka ny problème tsisy fitaovana ahafahana miampita an'ilay ranobe i Élisée mpaminany. Inona ny nataony? Izy tsy nandohaly ka hoe Andriamanitra sokafo ty rano ty mba ahafahako miampita fa za tsy mahita olona hanampy ana mitondra sambo mitondra lakana. Tsy zany nataony Élisée mpaminany fa noporofoin'Andriamanitra amy alalan'ny vavaka nataony Élisée fa io montony Elia io dia monton'olo masina, noho izany ahavitana manao fahagagana. Inona ary nataony Élisée mpaminany araka novankitsika teo? Noraisiny ilay montony mpaminany Elia zay efa nanjavona tsy hita intsony. Donc saint relika iny sisa tavela. Noraisiny ny monto iny dia nokapohiny tamin'iny ny rano. Ary zao ny vavaka nataony, aiza ny tompo Andriamanitra ny Elia? Aiza izy? Ary nony nokapohiny ny rano dia nisaraka roa ho eo andaniny avy ka nita i Élisée. Tsy ilay monto akory no mahavita zavatra, fa ilay monto no nanankinany Élisée mpaminany ny finoany hoe ry Andriamanitra, raha tena mpaminaninao tokoa i Elia amy alalan'ity saint relikany ity, dia saraho anakoroa io rano io. Aiza ianao ry Andriamanitra ny Elia? Andriamanitra tsy nanidy sofina. Andriamanitra tsy niteny hoe fangahy ianao mitapy ry Élisée, maninona ianao tsy miantso ana fotsiny fa manankana ny finoanao amin'iny monto tsisy dikan'iny. Tsy zany no nataon'Andriamanitra, fa nosaran'Andriamanitra roa ny rano ka niampita nandeha tongotra teo anivon'ny rano i Élisée mpaminany. Zany nantsoina hoe fahagagana, fahasoavana azo avy amin'ny saint relika. Ancien Testament izay. Ndeha isika
hamangivangy hitsiditsidika hitsangatsangana ao amin'ny Nouveau Testament. Ny voalohany moa zany dia izy Jesosy Kristy tompontsika mihitsy no mampianatra antsika an'izany hoe saint relika izany. Zany hoe ny fitaovana ampiasainao raha ohatra anao tena miaina ny maharatsam-batan'i Jesosy Kristy anao dia ampy ahitan'olona fahagagana. Nandeha nivavaka ve ianao tamin'ny alahady, nahita ianao vakiteny ao anatin'ny evanjely fa misy ramatoa nitsidra mandritra ny 12 taona. Fa rehefa izy nahitan'i Jesosy Kristy nandalo, tsy miresaka taminy izy hoe ry Jesosy sitrano za fa za manampinoana anao. Tsy zay no nataony. Fa inona no nataony? Ndeha vakitsika ao amin'ny Matthieu chapitre 9 verset 20 à 22. Ary injo nisy vehivavy nitsidra nandritra ny 12 taona nanatona azy aveo ivohony ka nanenjy ny morotongotr'akanjony ka hoy izy anakampony na dia ny akanjony ihany aza no ho voakasiko dia ho sitrana aho. Ary nitodika Jesosy ka nahita azy dia nanao hoe matokia anaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Hatramizay dia sitrana ravehivavy. Ry havana, tsy Jesosy Kristy eto no nametraka tanana tamin'ilay vehivavy tahaka ny fanaony ao anatin'ny evanjely ao araka ny hitatsika. Fa ny moron'akanjon'i Jesosy Kristy fotsiny dia efa ampy nanasitranana an'ilay vehivavy narary mandritra ny 12 taona. Satria maninona? Tsy ilay akanjon'i Jesosy Kristy no masina, tsy ilay akanjon'i Jesosy Kristy no mahavita fahagagana, non. Fa nohon'i Jesosy Kristy tompony mampiasa azy dia sitrak'Andriamanitra ilay finoana ankinina, tsy amin'ilay akanjo fa amin'ilay herin'olona mitondra n'ilay akanjo. Ka hoatran'io finoandra vehivavy io koa ry havana ny finoantsika katolika. I Jesosy Kristy tsy hitatsika maso, ireo olo masina olo-tsambatra fantadaza hoe tena niaina araka ny sitrapon'Andriamanitra nahavita fahagagana fony izy mbola velona. Efa tsy hitatsika maso satria efa maty araky ny maso na dia velona any an-danitrano. Noho izany ireo sisa tavelany ireo no anankinatsika ny finoantsika hoe raha mikasika ny Saint Relika, ny Saint Padre Pio za, Sainte Rita za, Sainte Thérèse za, dia mino za fa ahazo fahasoavana. Satria mihaino ahy Andriamanitra ary manampy ahy ambavaka miara-mitalao amiko ity olo-masina tompony ity Saint Relika ity. Minoa sy matokia fa sitrak'Andriamanitra ny hanasitrana anao raha ohatra ka mafondra tsara, mijoro tsara ny finoanao. Afaka mbola ampiantsika indray satria Jesosy Kristy manko io. Ndeha indray isika hijery ny apôstôly, ny mpianatsy ny Jesosy Kristy tsotra. Hitatsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly chapitre 19 verset 11 et 12. Ary Andriamanitra nanao fahagagana lehibe tamy alalan'ny Paoly. Fa hatramin'ny mosara mba amin'ny fiaron'akanjo nikasika ny tenany avy no nakasika ny marary dia nahasitrana ny aretiny sy naharoaka ny fanahy ratsy taminy. Eto ry havana mazava tsara ny soratra masina hoe Andriamanitra nanao fahagagana lehibe tamy alalan'ny Paoly. Nefa rehefa vakina tsy Paoly anie no manao an'ilay fahagagana, fa ny mosoara zay nampiasain'ny Paoly, ny akanjo zay nampiasain'ny Paoly no nahavita nanasitrana olona sy naharoaka demony. Paoly tsy nitory-teny hoe rehefa za tsy eo alainareo ny mosoara sy ny akanjoko dia hahita fahagagana nareo. Non, fa ny finoan'ny olona. Satria ny olona tena resy lahatra hoe mampiaiky loatra ny fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ity masinday Paoly ity. Iza nefa tsy eo fa mivezivezy mitory ny evanjely any. Inona ny ataontsika? Io misy olona marary, io misy olona azon'ny demony. Aiza ny mosoara nampiasain'ny Paoly? Aiza ny akanjo nampiasain'ny Paoly? Ka ireny mosoara sy akanjo nampiasain'ny Paoly ireny no alainy zareo, akasika an'zareo ny marary, akasika an'zareo ny olona misy demony, dia miala ny demony, sitrana ny marary. Tsy zany mamorona. Actes des Apôtres chapitre 19 verset 11 à 12 vakio tsara ary dinio fa aza telona sy raisina arabaky teny fotsiny ny soratra masina. Ampiatsika farany cadeau. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 15.
ka dia nentiny teny andalambe aza ny marary ka napetrany teo ambony farafarana tsy hifandriana mba hisy ho azo ny tandindo ny Pierahay raha mandalo izy. Tena anankiray tena mampiaiky anahy. Eto zany Masinday Piera mety tsy manam-potoana loatra hanasitranana ny marary zao rehetra zao, fa manana ny asa nampanoviny Jesosy Kristy azy izy hoe hitory-teny mandeha à gauche à droite. De inona ny ataony olona? I Piera ne handalo amin'ity lalana ty androany. Avoakany zareo ny marary, ampanjiny zareo ambony tsihy amin'ny lalana fantany zareo fa handalovany Masinday Piera. Fa eto Piera tsy mijanona mivavaka ho an'ny zareo no mametra tanana, fa ny ombre, ny tandindony fotsiny, ny aloka ny Masinday Piera fotsiny mikasoka an'ireo olona reo de sitrana zareo. Grave zany. Ny tandindonao mahasitrana olona. Koriavana raha ny tandindony Masinday Piera mahasitrana olona. Raha ny mosoara, ny lamba nampiasainy Masinday Paoly maharoaka demony mahasitrana olona. Inona ny problème anao? Raha ohatra ianao mino fa ny saint relique an'ireo olo-masina olo-tsambatra ireo azahoanao fahasitranana, ahitanao fahagagana, azahoanao fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Ataoko fa mazava ny fanazavana zay tokony ho azonsika kristianina katolika. Mentsika antsika ny ahazo fanazavana ohatran'izany mba hahatonga antsika tsy hisalasala amin'ny finoantsika. Vita ny anjarako mahakasika nyity resaka taolam-balin'olo masina ity zay ankalazain'olona antsika fa isika mpanompo taolam-paty, mpanompo sampy tsy handova ny paradisa. Ny anjaranao tavela, ataovy ny safidinao. Ho raisinao izay fanazavana nomenanao ampitiavana izay, hampiharinao amin'ny fiainanao, ka hahatonga ny finoanao hijoro tsara, mba hahatonga anao ahazo fahasoavana avy amin'io resaka vénération de saint relique io, sa arianao any anaty fako, de ihainao andreny kritikin'olona bête avy any amin'ny fiangonana na orin'olombelona ireny anao. Vonina manjakariva ny tena hitondra fanazavana ho antsika amin'ireo sujet rehetra zay manetikitika ny saintsika. Misaotranao naraka hatramin'ny farany ary mbola manome fotoana indray ny tenako amin'ny